raha natanteraka an'izao fotoana izay fametrahana ny rao foibe vaovao izay hiasa mandrisy ny roa taona indray. Raha tenako manokana dia tonga teto amin'ny FPMA rehefa nanao ny fankalazana ny faharoapolo taona ny FPMA, ary ankehitriny dia ankalaza ny faha-enimpolo taona. Raha mijery ny lasa viavana ka mandinika ny ankehitriny dia tsotra ihany, tokana ihany ny teny izay azo ambara hoe tian'Andriamanitra ny FPMA, tiany tompo ny FPMA, ary velona atao anatin'ny FPMA Jesosy Kristy Tompo, ary angatantsika amin'ny fanamasina dia mba homeny antsika hatrany ny antom-piorenan'ny FPMA efa 80 taona lasa izay dia ny ho santatry ny firaisany fiangonana protestanta malagasy. Tsy asa mora izany riavana, fa azo lazaina hoe sahalasa isanandro tsy maintsy hiainantsika, mila ady amin'ny tenantsika ary ady amin'ny ratsy izay te handrava, te hanimba izany firaisana fiangonana izany. Ary te misaotranareo fa ny fanekena izay nataonareo teo dia heroanay ary raisinay ho tahaka ny mbola fitanantsika n'izany antom-pitsovoan'ny FPMA zany riavana, ary dia hiara hivavaka, hiady, hiara-handroso hatrany isika mba hatanteraka izany voninahitry ny tompo. Maintenant, j'aimerais m'adresser au président de la Fédération protestante de France qui nous fait honneur par sa présence. Merci pour la prédication et l'exhortation qui nous touche beaucoup et qui, moi particulièrement, va droit dans mon cœur. Mais aussi pour 4 raisons au moins, votre présence me touche beaucoup. Pour la première raison, c'est que c'est un témoignage de reconnaissance pour la FPMA, et puis vous avez assez dit dans votre prédication, reconnaissance du décès d'année du pasteur Dr Jean-Raphaël Thiers, qui a servi donc la FPMA pendant ces 16 années. Mais c'est une reconnaissance de votre part pour la FPMA que nous sommes toujours les bienvenus au sein de la Fédération protestante de France. Nous faisons toujours partie et encore partie de cette grande famille protestante française. Et deuxièmement, votre présence, Monsieur le Président, est une marque de confiance vis-à-vis de la FPMA. La confiance est une des 3 valeurs piliers de notre orientation théologique, qui est la communion en mission. Et donc, c'est les 3 valeurs qui soutiennent notre communion en mission. Ce sont d'abord l'amour, la confiance et la sécurité. On ne peut pas être en vraie communion si on n'a pas d'amour. Il n'y a pas de communion possible s'il n'y a pas de confiance. Et ensuite, s'il manque de sécurité, c'est difficile de marcher ensemble. Et au sein de la Fédération protestante de France, Monsieur le Président, nous aimons toutes les communautés qui sont membres de la Fédération, mais en tant
petite église protestante, petite communauté protestante en France, nous nous sentons en sécurité au sein de la Fédération protestante de France. Et donc votre confiance réunit les trois piliers de notre communion, la confiance, l'amour et la sécurité. Troisième raison qui me touche, c'est que votre présence, Monsieur le Président, c'est un soutien pour nous et pour moi en particulier. Et merci pour toutes les paroles d'encouragement que vous avez déjà prononcées tout à l'heure. Et j'aimerais remercier aussi pour le bureau, le nouveau bureau que vous avez affecté à la FPMA. Ce bureau nous va très bien et on commence à être bien installé. Merci, Monsieur le Président. Et enfin, quatrième raison de ce qui me touche et j'espère touche également toutes les églises de la FPMA. Votre présence est un appel à la responsabilité. Et rassurez-vous, Monsieur le Président, nous en sommes bien conscients de toutes les responsabilités dans tous les domaines, dans notre communion avec des communautés protestantes au sein de la Fédération, notre responsabilité au sein de la population malgache en France et notre responsabilité également vis-à-vis de notre pays et enfin notre responsabilité dans le témoignage commun que nous avons ensemble avec la Fédération. Et encore merci de tout cœur, Monsieur le Président, que le Seigneur bénisse également justement votre ministère. Merci. Sotsiga, itu kami fandraisana andreo mpikambana ao amin'ny ORTM izay sehatra misahana manokana ny filaminana sy ny fihavanana ny anjakan'ny fanajana ny sata mitondra ny FPMA dia mangataka ny tonian'ny FPMA zany mba hamaky ny anaran'izy ireo ary mangataka azy ireo androso ety anoloana efa voatonina ny anarany. Efa manana tokoa amintsika mandrakariva ny fitiavana amin'ny Jesosy Kristy lohany fiangonana araky ny napetraka synode fahafito amby telopolo tany Porto dia tonoina manaraka eto ireo anaran'ny tokony raikitra ao amin'izany ambaratonga izany avy amin'ny tafo Bordeaux Auguste Claudine asarao izy tsao Andriamato Ramelian Santaina ao izy avy amin'ny tafo Naregnan Rabeazaka Débora mena tsy misy fa no miavirantany dia tsy afaka tonga na tonga fialatsiny ihany koa Andriamato Andry Anjafy Tsalama Augustin avy amin'ny tafo Montpellier Andriamato Rasolo Farjona fanomezantso Andriamato Andrimbolola Germain Rasio Tetsy Salama natolotry ny tafo Dijon Randriana Antenaina Amédée natolotry ny tafo Mulhouse Rasamanana Charles sy tonga avy amin'ny tafo Nancy Ramarson Franqui avy amin'ny tafo Troyes Ramato Androtina Radjoelson avy amin'ny tafo Kiray Ravonay Drebe Patrick
Avy amin'ny tafy Grenoble, Rafidinarivo, Jean Soule. Avy amin'ny tafy Grenoble ihany, Rakoto Arsoa, Jean-Jacques. Avy amin'ny tafy Fonisy na tonga fialatsiny fa tsy misy fiaramanitena Ramatoa, Rakoto Manalabakoly. Avy amin'ny tafy Fanomasy, Rakoto Miamina, Tefy. Sy tonga. Avy amin'ny tafy Aix-Marseille, Rakoto Nena Saka. Avy amin'ny tafy Grenoble, Rakoto Mirina, Rata. Avy amin'ny tafy Lyon, Radzona, Mamiena. Avy amin'ny tafy Saint-Étienne, Ramatoa, Zafy Mandingy, Also. Avy amin'ny tafo Atisy Fanantenana, Ramanitra Dina. Avy amin'ny tafo Nantes, Randriamanga, Francis. Avy amin'ny tafo Paris, Rantoine, Christian. Avy amin'ny tafo Poitiers, Randrianarmanana, Bruno. Avy amin'ny tafo Rennes, Andrenasoa, Etienne. Ary avy amin'ny tafo Tour, Rakoto Malala, Soanay. Ireo zany napetraky ny synode lehibe ho an'ny fahatany izay mbola tsy manana ordema dia ny synode financier no ametraky zany. Soratra. Koa mangataka anareo zay lasy anavavy na iara-maky ary anaiky ny fanokina zay takin'ny synode amin'ny mpikambana ao anatin'ny ORTN. Izao dia ny anio tanterana tasidy fiangonana fa anatanteraka atsakatsy alava miandraikitra ary mampikambana azy ao rafim-pandaminana disadisa sy ny fanajana fampihezana eto amin'ny FPMA mandamina araka ny soratra masina hikataka hatrany izay sikapon'Andriamanitra hitano hatrany ny firaisan'ny fiangonana sy ny tombontsoa ny FPMA araka ny fototonony anatany rafitra sy ny fitantenin'ny FPMA ary ireo bepetraka kilalana manakery eto France manao ny andraikitra amin'ny fahaleovantena tanteraka araka ny rano sy itsy tsy hijery tavan'olona fa anatina zonony rehetra kosa hitana sy hikanokora na oviana misy ambaratelon'ny dinika andraisam-pandraiky hitondra tena ampamoendrehana araka ny toe-panahy kristiana sy ny manonasa takiny andraikitra ny herin'Andriamanitra no mahikina anatanterahana ireo. Izany fanekena nataona voazandiavana dia amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanamasina no anokaranay anareo sy ametrananareo ho mpikambana tokony andraikitra telo ao anatin'ny ORTN. Momba anareo mandrakariva ny mitombo iara-mivavaka isika. Ray ny masina indrindra misotranao izay ankehitriny fa nomenao ireto mpanompo ireto mba isahana sy ananandraikitra manokana amin'ny fikatsahana ny fihavanana sy ahatonga ny fiadanana eo anivon'ny FPMA adidy mavesatra sady masina izany tompo meo azarao ny sainao sy ny fahendrenao asony manatanteraka izany tokoa mivoninahitra ary vavaka aminao zay tompo ampio sy amehoery izy reo atanterahany ny fanekena zay natao teto anatrehanao sy teto anatrehan'ny eto vavolombelona maro teto. Dia io koa ny
tokantrano izy ireo tsirairay avy ny fianakaviana ny raikampo mba ho fianarana koa ho an'ny mino rehetra izy ireo amin'izany fihavanana izany. Ary dia misaotranao tompo satria ianao ny teny hoe momba azy ireo mandrakariva ianao mbarapatony fataperan'izao izao aminy. Ankehitriny izay riavana dia miarava nareo amin'ny anarany tompo izany andraikitra masina izany. Maranaka izany lerana araka ny fiasan'ny fiangonana dia misy hatrany ny mpanamarom-bola eo amin'ny 9 mars mangataka ny ramatoa rakody voavoahirana mialatsiny adininy mialatsiny indrindra rakody voavoahirana sy andriamatoa raha manosy Claude mba anatona ity aloha raha tonga Levatsika taifoko reo mpanomponao izay manana izany andraikitra mahavisatra izany koa hanamarina ny fitantanam-boly hitan'ny FPMA dia mbola mangataka ny sainao sy ny fahendrenao azy ireo ary ataovy tafaray aminao san'andro koa izy ireo anao izany asa izany ho voninahitrao reriany. Dia aminaranao Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Dia miarava anareo mianadahy ny anaran'ny Tompo izay